Mirabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana hambaro ity amin'izao alarobia atoandro izao. Ny vaintsika ary atao amin'izany fandarana hambaro zany ny onivon'ny bureau politika ny antoko malagasy miaramenga amin'ny alalana Andriamatoa Ramarson na Laurent mirabanao ny fandarana ary makasitraka nanaiky ny fanasana. De mirabanareo tompoko. Anomboantsika ny resadresaka Andriamatoa Ramarson na Laurent miroso makany amin'ny fivahan'ny olona sy ny krivy tsika amin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao. Tonga de mahitsy be le fitenena tena miroso mandeha makany. Ny lezana zany de tsy fa ihany. Raha atao jery todika vetivety, tena vetivety ha. Ny tomboany zao alazana hoe etsika zao dia ny ainga avy any amin'ny resaka le hoe tsy fanajana ny lalam-panorenana. Zay le izy zay. Ary tsy fanajana ny lalam-panorenana io dia vao nanomboka niakatra teo amin'ny fitorana mihitsy ka ny enina tamin'ny lalam-panorenana fa nahaza azy ny filoha. Satria nahatonga an'le krisy talohan zay dia napetraka mihitsy le hoe manjakitsahana eny ko ny lalàna. Tsy fisy ny manjakitsahana lalàna zay nahatonga an'le krisy. Ary dia lava be le tetezamita dia takiny ny fiarahamoniny resam-pirenena, takiny ny rehetra zany de le hoe aleo araha asina lalam-panorenana vaovao. Zay le repoblika vaefatra. Ndeha aranorina trano vaovao am'izay tsika dia asina votovato anankiray mba tena mafy eo dia le sona hoe lalàna fanorenana ny repoblika vaefatra tamin'ny volana desambra 13 zany no hoe io ara votovato ka dia ianao zay anangana an'le rindrina, anangana an'le firenena hitondra fanjakana dia inga hery-rajonary mampianina zany tamin'izay fotoana zay no lany anangana an'le rindrina dia ajao votovato ampanarao an'io ny rindrina. Fa zany ivilambilana ray sy vava ny firenena. Ny niny izy teo mamasina hoe anajany io. Fotoana foita teoriana nefa rehefa nendry le gouvernement izy anangana gouvernement tonga de tsy najainy le izy. Tany zany de nanomboka le resaka. De ahoana de eo de nanomboka gaga ny rehetra. Zay zany le tsy fanajana lampanorenana. Zavatra nitranga zany tao anatin'izay efa taonina mahery zay dia fanitsakisana fanitsakisana verimberina. Nefara tamin'io krizy io zany nefa rany. Rehefa natao zany amin'ireo mpiandrombo vola vita zany hoe ireo mpitsoka sifflet sy arbitre amin'izay manao orge ny ambony terrain amin'ny resaka le zany tsy nanaty de hoe tsofina ny sifflet fa tena le fitondra fanjakana amin'izao fotoana zao tena tsy nanaja ny raha zao de ny teniny ny anina hoe bon eny ary ka zao no izy oroso ny fifidianana zay zany le resaka fa efa tena ianao efa tokony hiala fa aleo ianao hiala-pahamendrena aleo mivaoka ny teny savidy so anao de laza fa hoe reto manao fitsiketsehany reto ny nanongana ka zareo nefa tsy hoe nongana andreo fa nitaky ny fialanao izy ka dia eny ara fa alana ianao kanefa de mbola mena anna ihany ianao chanceany ianao fandrapo ihany ianao irotsaka raha ohatra ka mbola ty satria anao milaveo mbola ty mbahoaka ianao milaveo vidim-bahoaka ka zao aleo ara roso ny fividianana tsarainy vahoaka ianao de roso rovina de amin'ny maitany rovina amin'ny maitany de hoe raha marina sy ny tokony izy de amin'ny volana novambra ianao zay vao tokony sy ny fividianana zany hoe amin'ny volana septambra ianao vao tokony hiala fa ianao tsy maintsy miala alohan'ny any amin'ny volana jionany raha ohatra ka atao amin'ny volana aogositra fa raha atao volana oktobra zany dia tsy maintsy miala ianao farany volana jolay volana jolay zay zany le resaka zay zany le hoe miala rajao diny zany ny valiny zay lazay ny ACC zay ny lalàna zany zao ihany any ko manomboko zao dia tena averina ajainatra ny fotony amin'izay ny ty lalam-panorenana ty de ny article 54 zany ka manendry ny prime ministre dizia atoko manana solomavam-bahoaka betsaka tamin'ny fifidianana iny de ny mapara zany ny manana be debe zay ny natonga anay malagasy miaramenga hoe any anay 5 fotsiny député ao fa dia zareo manana be debe raha resana ny fifidianana fa ny mapara ny nanana betsaka atao de aveo ny havana sy ny tim niaraka tamin'ny Robinson de aveo zay vao ny VPM même zay 5 nisany
atao anatin'le izy zay zany le resaka ka hoe averina amin'iny ka ny fanendrena volazan'ny HCC zany ny mpitondra fanjakana ato zany gouvernemanta dia avy any mampara ray ministre ary de arakaraky ny zay volazan'ny lalàna arakaraky ny isan'ny député eo anivon'ny antenimieram-pirenena no isan'ny ministra ao anatiny io iverenantsika iny rehefa avy eo zay le izy zany amin'ny akapobe ka zay le izy a hoe mandeha makaizy tsika am'izao fotoana zao tena mandeha makany amin'ny fampiarana an'le lalàna araky ny voalazany lampandrenana tsika am'izao fotoana zao de ny hoe aroso ny fivitianana zany a dia mandeha io ary voalaza zany a fa manomboka manazy zany tsika zay voalaza ny HCC ary nyroso mandeha makany tsika mampitonga an'le korotanrotana am'izao fotoana zao fotsiny mantsy a de le resaka le hoe ahoana zany ny atongavana amin'ny fivitianany voavy iny fazaka kely ia mialohan'izay fivitianan'izay vita eo maraina io ny famindram-pahefana sy fitantanana teo amin'ny prime ministre teo aloha mahafaly solonandrasana sy ny prime ministre vaovao Saint Christian inona no amarimparitanao ny mission iraka na ny asa ho taterahany io gouvernemanta vaovao io ay tsy za mamariparitra fa ny lalam-panorenana any ankisy ny lalàna navoaka ny HCC no mamariparitra an'izy sy ny fitakina any ankio fitakitsika rehetra tamin'ny zavatra nytranga de zao inona moa fitakina de hoe apetrao am'izay le faefa le soloy am'izay filohan'ny repoblika io mba tenina irosona marina amin'ny fivitianana amin'ny fandrosoana araka ny tokony ho isy mba isinny antsona hoe fiarahamonina am'izay mba lavorary ny fiainan'ny olona lavorary zany fiainan'ny olona mba tongavana am'izay a dia tsy maintsy mandeha amin'ny fivitianana rehefa andefa le fivitianana raha ny zavatra nitranga dia efa nanaovana lapaipaika lizy zany amin'ny liste électorale sansisa efa napetrapetra ny daoly ny olona hatrany amin'ny any efa teritereny daoly teo no natonga sainandrehetra hoe tena réseau no mitoy mbola ny eo ihany eo miala amin'ny fansika kely de miditra mifansika rezatra réseau fandehany amin'ny fialantanantsika ka tena esory io fitondram-panjakana io a fa mitadihanao ivilana ny fandehan zavatra zay no natonga n'le hetsika rehetrretra ka io zany izy a apetrao ny lalàna raha ke anao baolina eo mamasina antsika fa de nainvité to am'ty fandarana ty zay raha anao baolina eo mamasina antsika amin'ny finale zany a coupe du monde moa zao de zao no izy apetra tsara aloha ny règlement fitsipika de ny arbitre tsy miangatra eo amin'izy zany am'le fitsipitalo ka ny asan'ty gouvernement io zany am'izao fotoana zao dia voalohany indrindra aloha amin'io le fitsipitalo zay natonga ny fanoerana be tao anivon'ny antemera-pirenena natonga nreto député reto hiala tao de le règlement napetraka tena hita fa règlement niangatra ka amboary tsy lafy io zay zany le izy ny asan'ny gouvernement io zany am'izao fotoana zao dia eo amin'ny lafiny lalàna ilovan'ireo mpietsehitra eo amin'ny lafiny politika aloha reo candidat rehetra dia ny amoakan'io code électoral tsy miangatra io ahoana ny fomba anaovana an'izay a anjaran'izay no mametraka an'izay zao faharoa ny asan'io gouvernement io zany a dia ny anadio aloha reo lay paipaika maloty efa napetraka eran'ny Madagasikara atrany mba mivoatra rehetrarehetra any zay entina antenana le safidim-baoaka anerenany olona ifidy ny HVM teo sy ny ifidiny ihany zay nataon'ireo ministra isan-karazan'ireo tamin'izay fotoana zao sy ny prime ministre teo aloha satria izy tamin'izay fotoana zay a sady prime ministre ministre ny atitany ministre fitinjaram-pahefana anatin'izy zany dia nanao zay nataony izy a any amin'ireo commune rehetra mera terena sy mipampianatra ny fahasalamana zay zavatra anjara ny fitondram-panjakana io no mameriny indray hoe tsisy idirana anina mihitsy zany resaka zany fa aloha mba adio ny règle de jeu ao anatin'le izy zany ary rehefa zay zany anjara an'izay anadioany io zany mampafatrano zany gouvernement mpamafatrano zany izy io am'izao fotoana zao moa le kifafa ny fandirana hoe aloha zay no mafy zay no mafy zay ny hoe aloha zay mba misy tasy aloha zay mba zao kifafa ve ny diavanao olona mafatrano ny andehanany eo zay le zay marina fa nisy fitakina teo anivon'le aniny rendretrehtra ny mety nananam-porofona hoe reto vaoka reto anika tena anjarehetra am'izay eto anko aloha zany de isorana ihany aloha de so ihany fa nanao an'io ny député fa raha jany sahirana mba tonga saina ihany reo député reo zany le hoe tokony enonana eo re vaoka reo ary zay ny tokony atao tao anatin'izay efa ataon'izay hoe reny vaoka aipy misy an'izao fitakina azy fitakina syndicat nisy iny
ve nisy syndicat na syndicat raha tokony tonga sainany satria syndicat tsy netsika misy hatramin'ireny zao zany zay vao nisy syndicat hoe anina de arabosoa arabatsara no ny asany izy zany zao amin'ny maha syndicat asy de hoe misy fitakina tokony naterina teny amin'ny Tsimbazaza amin'ireo député zay fidinireo tsy tokony reo fa zany hoe miandry an'ity fotoan'ity zany a zay vao nirongatra eny ankony rehetrrehetra hoe reo misy fitakina azy fitakina roa reny zany a de voaray zany reny zao de anjaran'ny député zany tonan'ireny ao Tsimbazaza izy a mbola député izy mandrapatonga ny amin'ny 4 février 2019 anjara zany zao mitondra ny fitakina reny a mamadika azy ho lalàna anatin'lizy fa tsy anjara ny gouvernement io ka zay indrindra mantsy raha Marisona Laurent sao de fa mitaketrotsika hoe iny premier ministre vory ny gouvernement sy ny tafapetraka ministre rehetrarehetra de ndaotsika reto le fitakina sy ny etsetretsetretra zao fotoana zao mantsy tsy de mahagaga aloha zany fa fomban-javatra zany amin'ny fotoana otrao zany a nonoka mivady ao ny olona ny lelan'ny olona ny ana satria voafehy loatra mandeha daholo ny likilikiposy ny likilikim-piainany dia samy manao ny heviny daholo rehetrarehetra sy ny fitakiny eo amin'ny anay ny fiarahamonina tediavinay na ny anina fiainana tediavinay de ohatr'zao ohatr'zao zay zany zao zay nefa ny tokony efa nisy hatramin'izay zay ny tokony lasin'ireo député reo hatramin'izay hoe zao izy zany a so ihany arabasoa arabatsara fa de efa manomboka miova izy zany a satria raha tsy miova nykeo iny tsy mitaky fanovana tomboka amin'ny tena rehefa miova hoe miova ny tena de mitaky fanovana dia voaray zany reny ary zay tokony teneny eny amin'ny 13 mai hoe voaray le olona zany reo zavatra ao ka de voavadika lalàna dia reny no anereny am'izay mpitondra ho avy eo fa tsy am'ty ity a de averindre-pandeha mpamafatrano reo zany hoe manao ny zay andehanana any ahona ny safidipon'ny olona sy ny eritreritry ny olona marina am'izay olona filohan'ny repoblika anatanteraka ny etaetany zay le izy ka efa napetrany ny député mo reny tsy nendray de izy any ko zany mitondra an'iny any amin'ny zay hitondra azy mandrapatonga an'io fa mbola ho safidiny any ko zay olona tena naramasony anina rehefa tonga ny fotoana zao aloha averindre-pandeha indray nyesika rehetra ny fitakina zay natao de tsy ireo gouvernement reo a no anatanteraka azy ary tsy maintsy resahany satria ny olona ane tsy te halala fa andao izy mitaky anao izy mamboly tsaramaso de rapisy te andro tsaramaso zay ilizay tsy menatsiny rehefa ela loatra ny fihinany ko izy teo anatin'izay ka rehefa ohatran'ny ranovaky io tonga de mitosaka fa tokony azavaina tsara ary mino marimarina fa raha vitany keo moa zany ny fanondram-pahefana dia tsy maintsy ao averin'ny premier ministre zay hoe zany mpamafatrano ary manomana ny fifidianana fa tsy vitan'izay ihany koa fa araka ny fitakina teny tsy zay fotsiny ihany ny fitakina teny amin'ny anina de be loatra reo raha maloto isaky ny ministera hatrany amin'ny présidence ka hatraty amin'ny primature hatrany amin'ny ministère samihafa reo affaire isan-karazany reo fananam-pirenena mibako avy na tsero na vaoka sy ny sisa ary hatramin'ny ministre teo oloha nanao an'izany hatraizany nanaovany an'izany sy ny sisa anjarany gouvernement io eny ko zany no mamatatra an'izay a amin'ny tsipri eny eo amin'ny département zay andanany ohatra zao hoe ndia sinezy ny lasa ministre ny tsy haiko ministre ny aménagement de territoire angamba na ministre ny pêche de atao ministre ny pêche ministre ny jono andranomasina zany sy ny jono de tsy maintsy za zany zao le ministre vaovao niasinezy le ministre taloha na andeo te za le ministre taloha ndiasy mba tsy avadika an'razy ndiasinezy zany ministre vaovao mijono dia voalohany iny aloha miteny ndiasinezy amiko hoe aza mbola mihetsiketsiketo Madagasikara aloha anao fa any anana fa mbola be deaibe ny zavatra mba anotaniko anao mikiasika anitsy mikiasika any ro mikiasika an'ireo sampo sy no be deaibe nandroka ny tongotsika teny amoron-dranomasiny ro ahoana moa ny contrat am'ireny ohatriny volany meny azavy reo volo reo zay zany anisany zany anampy angiasinezy am'izay zany a za zany tsy mahazo mihetsiketsiketo anampy angiasinezy am'izay zany a ny inspection général de l'état inspecteur d'état anampy angiasinezy am'izay zany bianco anampy angiasinezy am'izay zany anampina an'le dossier zany zao le izy tsy tokony isy afamaina zany tsy hoe afamaina fa samy tsarainy natao midolo ndraitrako samy tsarainy natao raha madio anao rahabasoa rahabatsara tsy madio anao dia manana compte rendre ianao amin'ny firenena ka zay iny ko zany anisan'ny tokony ho asany araka ny fitakina
takiny zany hoe le gouvernemanta tena ipetraka rehefa tonga ny fotoana andraisan'zay filo vaovao nana defa tonga de mamatana trano madio avy atrano de tonga de miaingy avy atrano zany fampandrosoana eo zany zay vao miditra ndraka fampandrosoana sy ny famarinana de fitakiny zay karazany araky ny programme anatra zay atolony safitiny vahoaka iny atiny tiako ty programme ty ny any teny tiako ty programme ty zay le izy zay asana mazava zay na mazava fa ao anatin'zay rehetrarehetra zay andriamato Ramaroson Laurent ahoana ny tetibola ho am'izao fitsanganany ty gouvernement ty zao tetibola tsisy tetibola vaovao tetibola lany tamin'ny volana décembre iny zany zao ny ampiasaina araky ny fandaharan'asa satria rehefa anao tetibola matsy anao tokantrano de hoe enina aloha le atao ividianana vary ividianana an'izao anaovana misy anaovana ny ro zay zany le izy de aiza mivola amindreo de ty ny tetibola anaovana an'izay ka zay zavatra zay zany zao am'izao fotoana zao no miatona le hoe inavy no atao am'le izy de misy am'izao tsika miteny zao zany ao anatin'ny fotoana mahazatra fivorian'ny solombavam-bahoaka sy ny antenimeran-dolona zao ary ny antom-pivoriny officiel dia ny anitsy ny tetibolam-panjakana amoka ny loi rectificative de finance ka masabary mahity kotoza ny tokony ataon'ny député raha voalohany zany ny fanjakana misy eo zany zay taringa say Christian dia mamolavola izy loi rectifique de finance hoentina gnenadegna na amin'ny afaka 5 andro amin'ny herandromo zany ao anivo ny antenimeram-pirenena raha ovitsy zay afaka tapabolonao raha farafatarany amin'ny tetibola iasana mino fa mbola misy eo enganeka mbola misy eo ia ny tokony ho endrikendriky ilay gouvernement raha ny fijerinareo azy ao ny miresaka hoe tokony ho politiciane ao ny amin'ny hoe de aleo techniciane sasany hoe aloha ny secrétaire général any mbola hijanona an'le hoe ministère raiky amby telopolo ve sa ahoana mba ialana am'le hoe io fa de miady seza ndray reto mpanao politika sy ny sisa ohatrotrany ahoana ny endrikendriky ilay gouvernement ro le izy ohatrany tokony endriky le gouvernement zako hoe zao fotsiny izy aloha sy endriny any endriny zao ny zavatra takina aminy aloha de zao de reo le asany averiko le mpandeha zany anomana no fividianana io mba fividianana marina tsy mitongilana zay le izy zay karakara fividianana zany anomana an'io faharoa anadio trano zany amin'ny afera isan-karazany mety malotoloto atsero ijereny reny mba rehefa tonga le gouvernement tena izy amin'ny heritaona na volana décembre rehefa hita amin'ny fividianana dia mba hamatana zavatra madio de am'izay tsika tonga de avy atrano de fa tsy renindray mbola anadio trano manahirana tanako fafa zany fahatelo dia nazanazany fiainam-pirenena tsy maintsy mandeha dia misahana an'io zavatra affaire couranty reo zavatra telo reo zany no endasana amin'io dikan'izay zany nizanizy raha takiny eritrerito zany fa rehefa mahay mikarakara fividianana izy rehefa matanjaka izy eo amin'ny mitanako fafa sy brosy mafana an'io trano manadio trano ka rehefa mahay misahana ny affaire couranty izy zay ny any de leavika arak' zany premier ministre za moa anjaran'ny premier ministre zany sy anjaran'ny anina rehetrrehetra anjaran'ny reo le chef de parti reo araky voalazany lampandrenana satria voalazany lampandrenana mazava tsara mihitsy ary natitraterin'ny HCC fa ny article 54 mazava be tsisy adihevitra atao tsony iny tsisy adihevitra atao fa mahatonga ny resabe samy te lohany daoly samy te ho ingénieur daoly eo am'le asa atao azay mahavoatsika gasy rehefa misy manao zavatra manao raharaha be de mivarotra angady fotsiny manao any mitazominy de samy manala zao ny tokony anaovana an'io ka zao ny tokony finalement le zavatra tsy asa tsy vita nefa rany taloha zany miady hevitra eo ty fotoana mandeha any fotoana zany ao fa ray fotsiny takina aminy mandra-pahatonga ny fitsanganany tena fandrafetana ny gouvernement moa zany misy ny fampandehanany raha-mpanjakana amin'ny akapobeny am'izao fotoana zao voafetra ve zany ny asan'ireo ministra efa niala reo zany tataky ny ahoana ny tokony ataony ao anatin'izao fempotoana hoe efa tsy maha-ministra azy otsony fa fampandehanany raha-mpanjakana raha tsy te vory amin'ny zavatra maromaro izy de anjarany zany no manazava amin'le ministra ohatran'ny raiky teo anjarako tamin'ny ministra ny ala
no manazava aminao andriamatosinezy ministra vao miditra no hoe mikasika nytera raha ty zao mikasika nytera raha ty zao tsisy angazo sanatiny zany mantsy am'zao fitsika miteny zao zany zaotsika miteny zao mety mbola misy alay-pana hoe anao anisy dotratra le mpamafatrano zany rehefa aveo hoe ahoany ty maloto ato ty anjaranyle zany tsisy ny fifanarahana sy tantarantsony izy hoe anao sy le contrat vaovao hoe anilika agnenadegnany anao paiement-ny arere gauche droite kitakitana ny PRMP sy ny dafy andiakany amin'ny trésor akagnina sy ny sisa de miny maromaro fanakafe petramo am'zay nga tsy Christian androany de androany any tonga de arretena dao eo zany rehetra zany tesina angamba zao fournisseur aminare zany ia antony nidinany solobavim-boaka telo amby fitopolo teny andalambe moa zany dia teo aloha le hoe lalam-pifidianana niady amin'ny kolikoly ho afamaina ve zany reo solom-bavim-bahoaka nahina fa nisy kolikoly nataony de aiza ho aiza le fitorianareo am'le décence na le fanonganana an'le solom-bavim-boaka na madika palitao zao tena any am'biany koa tokony anontany sinezy zay zany hoe ny biany koa zany zao de mahamahina tsara eny aloha fa deo raha manao ny asa ny premier ministre vaovao sy ny gouvernement io dia tsy maintsy andodina anareo am'le fitoriana napetraka tany dodreny keo tsy amin'ny asa etsy de nefa tonga kosa ny fotoana angamba anaovana an'reny lavatra reny de am'izay fotoana zay mazava aloha le fitoriana natao am'izay député nanakolokory sy ny sisa tany de fa tokony amsoka de hitantsika ao la raha mpitsarany iny zavatra hafa iny tsy de hidirako loatra fa de anjarany nahita fa raha nrahan'le resaka le hoe fa nalana ny solom-bavamboaka kosa aloha dia aniko tena tsy hitako tsony mihitsy taraikeny amin'ny resaka iny satria iny efa hita profo tsisy tsy nahalala tsony fa efa atao aminay tao amin'ny mmem atao reo ny lasa lolo arana nanentsika nitsy niaro nga filohan'ny repoblika voavari nefa reo lolo arana tamin'ny fanokana azy tamin'ny 10 roa arivo de aveo ny ampitsininy afaka ampitsiny izy ndray ny lolo arana amin'ny fitazomana azy loatra zany sala manahirana hany ohatran'ny Gamaka Alphonse zay nanaovana azy tao amin'ny CFM hoe ahoana moa zany Gamaka Alphonse zay efa miteny fa jodasy reo olo reo de mitovitovy amin'ny jodasy nefa sena misolo tena Kristy any amin'ny CFM sanatry vava tsy mametraka ny tenanay Kristy zay fa ohatra zay le sarisary mazahoantsika azy tsara olo le fandroana ary efa androany lalàna di iny no sena misolo tena ohatrany olona manaraha manabarabara mihitsy an'le anina ny Gamaka Alphonse ka miala tsiny fa tena mahitsy satria izy nanao nomboka an'le izy tsy ako tsitsy resaka ty tsy mahagaga anay raha ny kapoty ny zavatra nataona miatrika fifidianana mialohan'ny fotoantsika afaka volana vitsivitsy nareo nivony atoko malagasy miaramenga moa zany anisan'ny tompo-kevitra tam'izay de asomialoto resa ty fifidianana ao anatin'izay rehetrarehetra zay niny akianja de mitakiny amin'ny hoe ravana ny senia asoro dolo reo chef de région ny chef district ny chef fokotany taleparitra sy ny sisa mamofopofona fitondrana miombo-kevitra am'izay ve nareo amin'ny akabeny aloha de metraka ny fitokisana feno zay ambambafatrano ny gouvernement tazipetraka eo zany sy nga tsy Christian am'izay lafan'izay satria isy ministre avaty amin'ny malagasy miaramiainga ao anatin'ny gouvernement io azo toromarika izy reny amy zavatra tokony atao eo amin'le hoe firosona mandeha makany amin'ny fifidianana mba de mangarara mitaratra marina ny tenao safidim-bahoaka ka fa vahoaka malalaka amin'ny safidiny zay le izy araka zay vokatra eo de tena zay marina no isy zay zany no dakene ka andraisanareo fiapetra rehetrrehetra zay verina fa manengelina ny am'izay soratsakatsakana mandeha am'izay safidim-bahoaka marina zay le izy zay no kavalen'zay zavatra zay amarana ny resadresaky tsika andriamato Ramarisona Laurent inona no amtinanao an'izay sy ny afatrafatra ho an'ny mpiainy sy ny mpanaraka ny fandarana ambarao mitakytsika ny hoe efa tsisy tso ny fitondrany eo efa nirosany zao fa dia efa porofo fa tsisy tsony tokoa le fitondrana satria efa tsy maintsy miala alohan'ny fotoana filohan'ny repoblika efa miala zany lazao entre guillemets filazany azy miala alohan'ny fotoana izy iny zany efa azo iny marina fa mbola eo ihany mbola tonga le fotoana fa fotoana efa voafetra amoka ny lalàna elany zany zao ny andro elany ny senisy ny gouvernemanta ka amin'ny fitakiny iny zany eo miala rajao ok miala rajao mpatsisany andrasantsika eo am'izao izy miala ray zay ny onga ny fitondram-panjakana io miala izy iny
mirosika any zany ary somy aloha fividianana io izy io zay rehefa ndeha de aony lety fitakiana syndikaly sy ny sisa zao tsy anjaran'ny olo tena mandeha maka mihitsy tsika hoe jereo am'izay zany zao zay candidat mirosaka io hoe izy any tenina afaka natateraka nyreo a fitakiana marobe zay amitsika ireo izy zany tena anala ny idiidy magnididy atsika amindreo safidinao zay ona tsy manapaka fa manohy misy kosan'ny fitakiana mety hoe maika be ao anatin'izay na adraky sy aloha anjarany ihany na mametraka an'izay ohatrohatra hoe tonga de azo atao zao ohatrohatra hoe milafa mipampianatra misy zavatra tonga de azo atao ane tsy tonga de fa tokony raisiny reny eo amin'ny lafiny tena le tena le hain'ny olona mihitsy le tena ny hain'ny olona eo amin'ny resaka karama le tsy azo eo amin'ny karama le famila filana sy le miarantsindry azo linatasiro reny azo atao e vomiva ministra ka tonga de azony atao reny reny zany misy takina tonga de azondreo atao kosa aloha reny le tsotsika hoe karaha samy affaire courante eny reny na mariny tsy tokony efa nataony ministra teo aloha fa tsy nataony azo tonga de natao ty efa tara be mihitsy ny avancement nefa tokony tamin'ny roa taona naona kosa moa tsy nataony ka zay le tsika hoe vary mangatsika reny le nisany hoe fakoalana mamafatrano reny ao anatiny le vary mangatsika mana vary mangatsika izy zany eto mipasoka nefa malama zay no ataonyreo ka zay le izy zay za marina mihitsy ny teninao aradimty mila petraka kosay kosa aloha na hoe misy ireo tsy hitakina kosa aloha azo tonga de taterahana fa misy a tena miandro programme anasa tena ngezabe ohatrohatra hoe fanavana sata amin'ny fiasam-panjakana grillendisser rany ny resaka knaps aona mariny ty knaps ty nostri sy ny sisa ny sisa zany mbola miandro an'le filo vaovao ndraika izy any filo tena mifanandrify am'le etaetako dininy am fideko zany hoe alohany ala fa sy aloha programme anaky le aza ohatrohatra egna le fomba fiteny mialatsiny am'le fomba fiteny de zao ny ara zany fidinitsiny zao ny any atoko am'ty ty resaka hoe za relesy mba hitombona de ka zao niny ampidireo an'zao salam'zao zay zay mba olona maka ny hevitro anko a zay inko ny amba zay atokonyambanana zay mba niaino ahatra am'zay ka hitako anatin'ny heviny zay le izay ary mbola vonina ny aino zay ny any andehanako fa sy hoe tiany programme avy any anana a tonga de tiany anaka antony hoe la izy raha tsy afaka nazavanylisy tsara koa lasa ela mandehana na ko tinytiny t-shirt sy ny vary lokapoko iny aloha de efa miny maromaro na kosa aloha de horaisin'ny olona fotsiny zava tsy fidy arakaraka zay izy ya isaorana anao andriamato raha marisana Laurent bro politika ny antoko malagasy miaramenga teto amin'ny fandarana makasitraka tompoko makasitraka tompoko mametraka ny mandrapitafa amin'nytoana antsika manaraka andray ary tompoko lasy tompoko avy velomba tompoko